Topoklasy topoko vavy isaorany ianao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra Maty TV manolotra ny araba ihany koa amin'ity takarivany voalohany volana desambra 2024 ity anasananao avy hatrany ihany koa ny anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany isan'ny nazahoana akony ny ezaka sy ny tatitra izay nataony avy amin'ny mpitandro ny filaminana manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena eo ihany koa ny fanazavana mahakasika ny famatsiana rano fisotro madio avy amin'ny jirama izay isan'ny mampimenimenina ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny voalohany volana desambra anamariana ny andro raisam-pirenena iadina amin'ny tsimokaritina sida isan'ny nankalaza izany isika ny lafom-baovao anomboantsika ny fampahalalam-baovao kosa eto Madagasikara no anatanterana ny fivoriam-be fa 12 ny vondron'ny tany mampiasa ny teny frantsay na ihany koa ny ampahany mampiasa ny teny frantsay izany omaly nandritra ny fivoriam-be fa 12 natao tany Dakar Senegal izay nandraisan'ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no nanapahana izany fanapahan-kevitra izany. Madagasikara nisafidian'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana apetrahan'ny fivoriam-be fa 12 mivondro tamin'ny teny sy mampiasa ny ampahany na manontolo ny teny frantsay na ny Organisation Internationale de la Francophonie. Omaly nandritra ny fivoriam-be fa 12 natao tany Dakar tany Senegal izay nandraisan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina anjara no tapaka ny hevitra tamin'izany. Nandritra ny fivoriana natao omaly ihany koa anefa dia nifidin'ny sekretera jeneraly vaovao ao amin'ny OIF ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana nivory tao Dakar. Ramatoa Michael Jean izay teratany kanadiana no andimy toerana an'Andriamatoa Abdou Diouf teratany senegalais izay mitantana ity vondrona ity nandritra ny 12 taona taorian'ilay teratany egyptiana Boutros Ghali. Firenena 9 no mpikambana feno ao anatin'ny OIF ary anisan'izany Madagasikara. Ny taona 14 ny saikandray ny fivoriam-be fa 13 ny OIF Madagasikara saingina fidra tany Suisse izany no nitoedra ara-politika teto amintsika izay tsy nahafahan'ny firenena malagasy nandray anjara tamin'ireo asa teo anivon'ity vondrona ity. Anisan'ny votra tao anatin'ity fivoriana andian'ny fa 12 ny firenena mampiasa sy miteny frantsay ity ihany koa ny lafin'ny toe-karena izay nomena vahana kokoa ny fiarahamentan'ny firenena mikambana ao aminy sy ny ampivelarana ny fifandraisan'ny ara-toe-karena. Fa ny resaka fanajana ny demokrasia ary ny tsy isian'ny fifikirana ela amin'ny fitondrana indrindra aty amin'ny firenena afrikanina dia anisan'ny afatra napetraka nandritra ny fivoriana. Ny alarobia ho avy izao no verina ary hody eto tandrazana amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady sy ny delegasiona miaraka aminy izay nahitana Andriamatoa Lala Sorazavitrimo nisitry ny raharaham-bahiny malagasy.